Fa miarabantsika tsirairay avy indray satria tia alakamisy fa 2 volana mety soran'Andriamanitra hatransika fa mba sy mbola afaka mandray ny teniny ary koa miantso ny anarany fa raiso ho zava-tsoa lehibe ho anao izany ankehitriny. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia iray vavakasika. Tompo-Andriamanitra eo mbola faly izahay miantso ny anaranao amin'ity maraina ity. Misaotra Tompo manaiky iainao anay, misaotra anao ihany koa manaiky hiara-dalana aminay sy hanoro hevitra anay ary hankahery anay. Eto izay vonin-kiaino anao Tompo, ko mitenena ianao fa miaino anao tokoa izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpitsabo lehibe. Alaina Mateo 7:5-7 manao hoe ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy ny toran'ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Amen. Tokony hanaraka ny ohatra nomeny Kristia ny mpanompony. Angamba mazava tokoa izany satria izany maha-kristianina antsika, izany hoe mpanaradian'i Kristy. Raha ny findrafindra toerany Jesosy dia nampahery ny mijaly sy nanasitrana amin'ny marary izy. Rehefa izany dia nambarany tamin'izy ireo ny fahamarinana lehibe mikasika amin'ny fanjakany. Izany no asa napetrany tamin'ny mpanaraka azy. Rehefa manamaivana ny fahorian'ny vatany ianao dia ahita lalana hiasana ho an'ny fanirian'ny fanahy. Azonao atao ny manondro ny mpamonjy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ary milaza ny fitiavan'ilay dokotera lehibe izay hany manan-kerana sitrana. Ilazao ireo mahantra mamoy fo izay efa nanilavitra fa misy fanantenana ho azy. Fa ravoravoana ho azy ny mandray an'ireo olona toa tsy misy antenena, ireo izay nampiasain'ny Satana mba ho tonga mpandray ny fahasoavana, ireo izay mandeha ho any amin'ny sakely-dalana sy ny sisim-boly dia ahita olo-kafa samy manana ny toetrany avy izay mila ny fanampiany. Maniry mafy ny hitombohan'ny fahalalany an'Andriamanitra izy, nefa vao manomboka fotsiny izao ny fahitany ny famirapiratana fahazavana lehibe kokoa izany. Vavaka an-dranomaso izy mba andefasan'Andriamanitra ho azy ny fitahiana izay tazany lavitra amin'ny alalan'ny finoana. Maro amin'izy ireny no eo amin'ny toerana ambany dia ambany. Noho izany dia tsy raharahin'izao tontolo izao. Maro amin'izy ireny tsy fantatry ny mpitandrina sy ny fiangonana any amin'ny akory. Mety ho fahazavana kely no voariny ary fotoana fonina andraisan'ny fanomanana ho an'ny fiainana kristianina. Nefa na dia tsy nitafy sinoana ary nangatsiaka ry izy dia niezaka nompony hafa. Aoka izy ireo mpizara ny fahasoavana maro samihafa avy amin'Andriamanitra, hitady ireny fanahy ireny ihany koa isika, hitsidika ny tokantranony ary hanome azy izay ilaina amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Mandiniha ny Baiboly miaraka aminy ary mivavaha aoka hivavaka aminy amin'ny fomba tsotra izay atorin'ny fanahy masina. Ny Kristy dia hanome hafatra ho an'ny mpanompony izay ho toy ny mofon'ny lanitra ho an'ny fanahy. Noho izany dia aoka tsy ho adinontsika tokoa ireo sokajin'olona ireo eo anivon'ny fiangonana misy antsika, fiarahamonina misy antsika, dia indray tena adinontsika izy ireny kanefa dia tadiavin'ilay mpitsabo lehibe tokoa. Indray isika ankehitriny lasa saran'ny sarangam-piainana. Matetika ireo izay lazaina hoe osa ny fiangonana dia atao kelabao indraindray. Fa aoka kosa dia handray azy ireny na osa ara-panahy na osa ara-pitaovana mba ho raisinao, tsy ho adininao fa ho raisinao, fa olon'ny voninahitry ny lanitra ihany koa izy ireny. Ary zanak' Kristy tahaka aizy tahaka anao ihany koa. Mahereza ary aoka no dingana vaovao hatrany isika, entina hamonjem-panahy ary koa hitazomana an'ireo izay rehefa ao anaty vala. Vavakasika, saotranao izay raha ehony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Saotranao manokatra ny masonay mba hijery namanay sy ireo mety adinina ihany koa. Dia izay ihany koa ianao hanome ny fahaiza-manao
sy ahatonga anay anana fandavatena, anana fahalemem-panahy eo ampamitana andreo hiraka napetraka ao. Aminaran'i Jesosy, amen. Sapiaro